havana ho ampitombona aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ndeha araka hivavaka isika riavako. Amin'izao zoma maraina izao Tompo dia faly misaotra anao izahay no ty andro vaovao omenao anay ity. Ny rinay dia mianjakanao manontolo amin'ny fiainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Omaly isika riavako dia mijery ny amin'ny hoe ny toro-teny sy ny fampianarana maivandanja azontsika eraina. Tsirasirain'ny olona dia ireny izany miatandremana tsara fa tsy ahafahana amin'ny taona mamory vokatra ho an'ny tompo ireny. Nitoizantsika io satria nalaina avy amin'ny Timoty voalohany toko 2 andininy 12 ary mea hoe soratra masina tsy dia vahiny aminao izany riavana nefa tsara hatrany ny mampatsiahy azy. Andeha iverena vakiny izany ny anaran'i Jesosy. Aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao noho ny atanoranao. Aoka tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Amen. Timoty voalohany toko 4 andininy 12 ifandraisantsika maly ny amin'ny toro-teny sy ny fampianarana. Fa anio kosa dia hijery indray tsika ny amin'izay ifandraisantsika amin'ny olona, amin'izay ifaneserahantsika amin'ny olona, ary mety hamaritan'ny olona koa azantsika ka mety hanomezany anaram-bositra hoe ho tahaka izao iny olona iny na tahaka izao iny olona iny. Tsinona koa ny ambaran'ny soratra masina eto izany fa hoe tsy azo atao tsinotsinona amin'rehetra, izany hoe modely izany. Fa raha miresaka hoe vato misakana izany tsika ny amin'ny famorina vokatra ho an'ny tompo dia azo ambara izany hoe ny kristianina tsy modely, ny kristianina ataon'ny olona tsinotsinona amin'inony misy 5 izy ireto: fiteny, fitondran-tena, fitiavana, finoana ary fahadiovana. Raha vao rio izany misy lesoka tena maivandanja koa. Tsy ho tafita n'inona atao, n'inona ambaranao. Ny Malagasy dia manana ny ohabolana hoe mitaribato filam-bava. Hafa ny tenenin'ny vavany, hafa nefa ny tondron'ny olona. Izany hoe tsy mifanaraka ny tenitenenina, ny fihetsika, ny toetra, ny fitondran-tena, ny atao amin'ny fiainana andavanandro. Raha vao mpitaribato filam-bava izany ny mpino dia tsy hahavita mihitsy izy mamory vokatra ho an'ny tompo. Zava-poana izany, tena zava-poana, tsisy hanaraka an'izay ho tenenitsika na dia mirindra azy tena ara-tsoratra masina, tena misy fihetseham-po fanonana azy sy ny sisa, na dia mirindra sy milamina aza ny tenenina, kanefa ilay atao amin'ny fifandraisana amin'ny hafa izay hita isan'andro isan'andro eo ahitana an'izany lesoka sy tsinona izany dia tsy ho tafavoaka mihitsy riavako. Tsarovy fa fiteninay matetika ny hoe tsy mahita an'i Jesosy ny olona fa isika mpino, isika no hitany, dia izay ataontsika no arahany, izay ataontsika no ahafahany koa izany mandray fanapahan-kevitra ny fiainana koa. Aoka ary riavako, aoka ary tsy ho mpitaribato filam-bava isika raha hamory vokatra ho an'ny tompo, fa zava-poana, tsisy vokatra ho azo ny amin'izany. Amen. Mandeha hivavaka isika. Ry tompo iray ny any an-danitra, tahaka ny nataonay omaly koa dia mifonja izay raha tsy mifanaraka ny amin'izay teneninay tompo dia ny fiteny, ny fitondran-tena, ny fitiavana, ny finoana ary ny fahadiovana asehonay hitan'ny olona amin'ny fiainana isan'andro eo amin'izay iainanay tompo. Mamondrafo aminay raha toa tanteraka aminay ity teny ity hoe mpitaribato vilam-bava izahay. Mamondrafo amin'izany izao dia hitaona olona ho anao ary izay ka ingany hifonanay izay efa natao hatramin'izay tsy efa nakamy sitraponao fa dia ny fanahinao masina kosa hanafy toetra vaovao aty anatinay amin'ny ho avy. Dia irinay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.